dia faly miarabantsika rehetra indray izay mivady ao anatin'ity fandaharana ity sotranao ny safidy mandray anay any amin'izay toerana rehetra andraisanao ity fandaharana ity ny tenako Bishop Patrick Andriamanitra avy amin'ny fiangonana évangélique Eglise. Entoko faly miarabantsika rehetra koa ny tenako androany reverend Frère Andriamanitra tonga dia tiana manomana tenao aty am-piandohana fa finaritra ny fandaharantsika manasanao anaraka fandaharantsika hatramin'ny farany. Ia, voany antsika reverend na fotoana finaritra be 3 andro teto Antananarivo moa zany ny amin'ny hoe izay ilainy teny meny azy. Raha ny témoignage ny tranga dia tena be tena tsy takatra ny sainy fanasitranana fahagagana fiovam-piainana tena hoe tena manamarina ny tenin'Andriamanitra hoe izay ilainy teny meny azy. Ya, be dia be mihitsy témoignage araka ny teninao teo Bishop ary ny karazana fanasitranana marina fa fanasitranana resana fa amin'ny karazana fanasitranana tranga tahaka izany koa tamin'ny resaka tokantrano sy maro samihafa ary ety izay dia te hanomana anao sady satria izao moa tsika ao anatin'ny vanim-potoana izay antsoina fankalazana ny Paska ary izay indrindra no anisan'indray mba tianay hanentanana anao fohy amin'ny teny ity satria ny antony tsotra na dia ataoko aza hoe efa nankalaza ny Paska foana ianao ary efa mpakalaza ny Paska foana ianao ary efa mpanao an'izany ianao efa trano fony fakely eto izay dia te hanaitra ny sainao satria tsy tokony hoe fankalazana fotsiny ilay izy ny tena marina ny antony tsotra ilay izy tsy na vanim-potoana lehibe azy ny tanjon'Andriamanitra amin'ilay izy tsy resaka fotsiny hoe fankalazana fa raha izay ny hijerevantsika anazy dia amin'ny Baiboly moa zany dia ohatran'ny karazana rendez-vous fotoana izay omen'Andriamanitra ny olona mba ahafahan'Andriamanitra mamangy ny fiainan'ny vahoakany. Baiboly amin'azy ny boky Levitikosy hoe intelo isan-taona ny lehilahy rehetra eo aminao dia eo anamiko. Ina ilay fotoana anankitelo tsy inona fa ny fotoana ny Paska, ny fotoana ny Pentekosta ary ny fotoana ny tabernakely na hoe fitoerana trano ratsakazo. Mety hitentsika hoe testamenta taloha zany. Raha mamaky tsika amin'ny bokin'ny Exodosy, dinga hovahitsika vetivety dia mahita ny fomba fiasan'Andriamanitra toko 720 rehefa Paska ny andro. Exodosy toko 720 dia isika ry amin'ny andininy 20. Indro maniraka anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandremy eo anatrehany ka mianoa ny feoany ary aza mampatezitra azy fa tsy hamela ny fahotanareo izy fa ny anarako no ao aminy. Fa raha ian'ny feoany tokoa ianao ka anao izay rehetra lazaiko dia ho fahavalonao sy rafindrafinao fa andeha ho alohanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perzita sy ny Kaneta sy ny Avita ary ny Jebusita ary ho fongorako ireny. Ajantsika eo fotsiny angamba aloha vetivety. Eto dia miresaka Paska Andriamanitra anatin'ity Exodosy toko 720 ity afaka mamaky hatrany amin'ny andiny voalohany ianao dia tonga dia ho azonao ny tenitenenina. Fa eto zany dia zao nataon'Andriamanitra izy andefa anjely ao alohanao. Toy izay tandremy sao miteniteny foana ao anatrehany. Aza mampalelo azy fandroa sao dia tsy hamela ny elokareo izy. Fa raha mino azy ianareo dia izy hitondranareo any amin'ny toerana izay namboariko. Dia ho rafindrafinareo ary ho fahavalinareo. Raha melo tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra reo ianareo. Dia misy zavatra be da be nampanantenany rehefa avy eo ao aorianan'izay. Izany hoe rehefa Paska Andriamanitra dia mandefa anjely. Dia mety hitentsika hoe tamin'ny testamenta taloha fotsiny izany. Valiny dia tsy aty amin'ny testamenta vaovao raha mamaky ianao ny boky ny asan'ny apôstôly toko 12. Dia ny zavatra nitranga atao amin'ny tantara dia zao nosamboriny Herôda mpanjaka tamin'ny fotoan'andro i Jakoba dia nokapainy ny lohany ary maty. Rehefa avy eo rehefa nahita an'izay ny fiangonana dia nifavaka tsy agijarina satria tia ny tantara nosamborina indray Petera ary ny samborina Petera dia hoe hovonoina amin'ny andro Paska. Arak'isika tsara ve le tantara hovonoina amin'ny andro Paska zay le zavatra mitranga atao ozy amin'ny andiny voalohany sy ny andiny hatramin'ny 7 amin'ny asan'ny apôstôly toko 12. Ozy ary tamin'izay andro zany Herôda mpanjaka dia naninditra ny tanany hampahorony sasany tamin'ny fiangonana ary izy namono an'i Jakoba rahalahy Jaona tamin'ny sabatra ary efa hita ny fahasitraky ny jiosy zany dia nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy. Dia misy entre parenthèse kely efa mby tamin'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Inona moa io andro Paska. Dika izay zany samborina izy ny Paska satria rehefa Paska mantsy dia ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy dia misy famotsoran-keloka ary misy famonoan'olona. Tamin'ny andron'i Jesosy dia hoe avitsoro anay Barnabasy
fa aloha Jesosy omboana amin'ny fijaliana zay ny fanaonjiosy zany hoe misy famelan-keloka lehibe ohatrany ataon'ny président hoe rehefa 26 juin na ohatran'izany hoe mba misy olona reto mahazo famelan-keloka na ohatran'izany dia ny ain'ny jiosy zany dia hoe avoditra ny sasany dia sasa mety melohana toy amin'izay Pilato tamin'ny andro zany iza tianareo Barnabasy sa Jesosy toy izy hoe Barnabasy omena anay fa Barabasy omena anay fa Jesosy omboana amin'ny fijaliana dia avy eo ny Jesosy mivonona tamin'ny fijaliana dia hitantsika tsara amin'izany zany fa ny zavatra nitranga zany rehefa Paska ny andro dia nikajy ny Herôda dia mivonona koa Petera fa sainga ny boky ny Exodosy mampiseho hoe inona nataon'Andriamanitra rehefa Paska satria andro fihaonana amin'Andriamanitra io dia ny voalohany dia mandefa anjely izy ary ny zavatra tranga rehefa makinasana apôstoly ty ianao le toko 12 ty ny fiangonana tamin'izany dia tsy nitsahatra ny vavaka andro manalina ho an'ny Petera satria efa maty Jakobako dia ahoana amin'ilay Petera maro amintsika matsika indray ohatrany hoe efa mipotehany devoly ny tokantrano potehany devoly ny ankizy efa minomboka miaravany azy fa tsy mety tonga saintsika hoe tena mila mivavaka nge aty mila mitady an'Andriamanitra amin'izay nge aty fotrany hoe variana fotsiny amin'izao atosiky ny ampondrany le asa efa manomboka mampiditosy problème fa manomboka mitranga ny amin'ny tribunal problème manomboka mitranga amin'ny ankizy aretina tsy fatabeviana mipotra ho azy eo korotana tsy fatabeviana natoky hoe asan'Andriamanitra natoky hoe fiainandavanao misy zavatra be dabe efa ohatrany hoe sy ny alina ho anao efa manomboka mikapa amin'ny sabatra Herôda fa ianao zany tsy mety manana fanaitratena mihitsy hoe hey ny solution ndraika vavaka fa rehefa nivavaka teto ny olona dia ny zavatra nitranga nandefa anjely Andriamanitra Petera tamin'io voahitany amin'ny farany anatin'ny tena fa nandefa anjely Andriamanitra ozy anaovany akanjonao bidiro ny kapanao dia rehefa nandeha izy varavarana voalohany tonga dia ohatra misy télécommande zany eny amin'ilay anjely pitsato dia misokatra faharoa pitsa dia misokatra fahatelo pitsa dia misokatra fahaefatra farany rehefa tavavoaka izy dia nanjavona ilay anjely Petera nidrina sao dia manofy azany ka ny antony tonga an'io dia satria rehefa Paska tian'Andriamanitra eo aminy zanany ary rehefa Paska mandefa anjely ho anao Andriamanitra ary indrindra bishop satria mety misy olona ohatran'izany mihitsy ohatra le tena natao hoe voahidy any anatin'ny lavitra ny ohatran'ny Petera tany anatin'ny fonjy ianao tena efa voahidy tsy varavarana ray tsy varavarana roa tsy varavarana telo efa varavarana mandra-patokana any faralala ny kizokizoko any fiainana any ary ny fotoana izay tokony hatongavanao saina satria fotoana zao tena tedavina an'Andriamanitra araka le tena eto hoe efa mikapany Herôda Jakoba efa mipotehany Herôda zavatra maro fotoana zao hatongavanao saina ary zao mahafinaritra amin'ilay izy hoe ao anatin'izao vanim-potoana Paska zao mihitsy fotoana mety vanim-potoana mety izay hanafan'Andriamanitra anao amin'ny fomba ahoana maniraka anjely Andriamanitra ka eto zany azo antoka sady anitananay hoe tonga zao le fotoana mety vanim-potoana Paska izay tokony tena tongavanao atongavanao saina itedavanao an'Andriamanitra fa na dia any mangitsokitsoka maizina any ary fiainanao Andriamanitra afaka mamonjy anao ao anatin'izao vanim-potoana Paska zao ny fotoana hamotsoran'Andriamanitra anao zao ny fotoana hanafan'Andriamanitra anao zany hoe sentensa zany dia anankiroa na ianao maty na ianao afaka ka raha amin'ity Paska ity nahoana ianao no faty zany hoe ohatran'i Jesosy Barabasy Jesosy aleo Barabasy ozy izy ny olona ary Jesosy navototra olona dikan'izany na ianao amin'ity indray mandeha ity ho vototra na ianao zany ho faty ary eo mitebika eo ny baiboly manko hoe miseho anatrehan'Andriamanitra ianao zany hoe anaty vanim-potoana Paska zany dia tsy fijanonana ny an-trano hoe fijanonana fanaovana fety finanana giza ny aina matavy sy maro samihafa fetifety rehefa mampalahelo dia zao ny olona tsy mivavaka any mifaly amin'ilay fa tsika kristianina fa fotoana zao izay akanesanao fosy ny baiboly hoe ianao sy mivady aman-janakao mba ny vahiny rehetra osa izy mila miseho anatrehan'Andriamanitra ny antony fotoana io fotoana izay rendez-vous amin'Andriamanitra amotsorana anao zay ka eto ary io kely aloha aprimy kely aloha ny ampoponao sady anao koa efa nanao an'izay mety rehetra izay na tonga anao sepotra fa aleo Andriamanitra haniraka anjely hanao zavatra hanafaka anao ao anatin'ilay tebika izay eritreretinao hoe tsy vita tsony tia fa efa mandindindina anao fahafatesana efa mandindindina anao fampotehana le fampotehana efa nisy taloha fa tia indray-pandeha ity ohatrany hoe ho vita tanteraka ny tantaranao ia hoe tsisy azo ialana tsony satria Petera eto angeto hatramin'izina efa hoe miandry zany hoe toroko zany zao hoe tsy nanapo izy nefa fa tamin'ny fotoana ny antroiny araka hitantsika toy iny Andriamanitra naniraka anjely ka amin'ity indray-pandeha ity inona fa rehefa fotoana koa ianao hanaraka izay tenen'Andriamanitra ianao koa ary tsy hanapo tonga amin'ny tebapely ampoziniza moa fa ianao le eritreretina efa tsy hiteraka ity miteraka ianao le efa eritreretina ho faty ity indray ohatra ho velona tampika izany indray ary eo no fotoana amin'ny Paska ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly mivakiko tsika teo le resantsika teo io ny 10 faraky 10 rehefa tavavoaka Petera dozy izy
ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera dia nanao hoe akehitriny dia fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naneraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanany Herota sy ny fanantenany jiosy rehetra. Zany misy olona zany efa miandry vitenao. Na ny mpanjaka zany ny olona ambony sy ny mpivavaka sy ireo olona mieritreritra tapitra ny tantara. Fa akehitriny dia fantatro. Dika zany teo Petera voatonga zany sy hafa nahitany zany ary rehefa PASKA marina ke zany tena mandeha fanjely Andriamanitra. Akehitriny vao fantatro izy. Zany hoe hatram'izay koa Petera nivavaka any rehefa PASKA fa tsy conscient an'ilay izy mihitsy. Fa tamin'ity ndray mandeha ty vao tena hozy izy sao vao tena fantatro. Dia fantatro reo taizany nalehany dia amin'ny andiny 12 satria tonga saina be izy fa mandeha fanjely Andriamanitra ny andro PASKA. Ary efa fantany tsara zany. Zany tena conscient tanteraka Petera tena ty le voalaza tany amin'ny Exodosy le tamin'ny fanekena teo aloha. Dia hozy izy dia nakany hatramin'ny Maria renin'ny Jaune izy zay atao hoe marika. Izy ary nisy olona maro naninona niangona ny vavaka tao. Reo olona reo dia nivavaka ho an'ny Petera satria nino fa Andriamanitra no zavatra. Ka izy eno tsara rehefa tsy hoe satria fotsiny ny PASKA ny andro dia manao zavatra automatique Andriamanitra. Matoa Petera ny teny hoe akehitriny dika zay hatramin'izay tsy conscient an'ilay izy teo. Fa izy akehitriny vao tena fantatra hoe tena mandeha fanjely Andriamanitra. Inona tonga le expérience tena hoe tanteraka rahabaky teny fa mandeha fanjely Andriamanitra satria nisy olona nivavaka. Ka tsy hoe satria PASKA ny andro dia automatique misy anjely miasa ho anao. Fa satria PASKA ny andro dia hitady an'Andriamanitra ianao. Dia zavatra amin'izay ainoko amin'izay ny teny hoe ary tena zao vao hitako hoe tena mandeha fanjely marina Andriamanitra. Ary tena marina ke ty voalazan'ny Baiboly ty sahatra amin'izay ohatry ny saiko koa nisy an'izany fa raha ho avy ianao isao anatrehan'Andriamanitra amin'ity PASKA ty tena sahako miteny aminao ahitan'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Ka mariantsika moa amin'ny mpijery bishop fa hoe tonga zao ny vanim-potoana PASKA isy fotoana lehibe any am-piangonana raha ny fiangonana saina manokana moa zany etsy RITZ sy RITZ Andriamanitra dia isy fotoana miavaka amin'ny PASKA ny andro zany mazava ho azy tsy hoe koa rehefa ndraisana fanasana tompo fotsiny manavaka an'ilay fotoana rehetra fa indrindrindra any amin'ity vanim-potoana PASKA ity mazava ho azy misy ten'Andriamanitra manokana izay ho zaraina anao misy vavaka arak'ilay tenen'Andriamanitra ny asa apôstôly teo nonona tonga n'ilay zavatra nitranga sy ny anjely ny asa dia ilay vavaka atao dikan'izany izy vavaka manokana atao izay nona efa araky ny teny soratra masina hoe rehefa nivavaka ireo dia niasa Andriamanitra natanteraka ilay teny izany hoe tamin'ny Exodosy zany Andriamanitra nampananteny rehefa iseho anatreko ianao dia haniraka anjely ago dia mba ahafana Andriamanitra manatanteraka ilay izy dia anjara antsika maka ny part responsabilité tonga eo anatrehan'Andriamanitra dia mivavaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra rehefa avy eo manatanteraka efa nampanantenany hoe handefa anjely izaha azafady ho anareo fa eto ny amerenana fanasana ho anao tonga hitady an'Andriamanitra miomana hivavaka satria izay ny tanjony eo tsy hijery olona na hijery ny fanaony olona mety izy daholo mivavaka ato na koa hoe zao ve fotoana ato ohatran'izany fa tongava arak'ilay teny teo hivavaka hitady an'Andriamanitra satria ny zavatra mahafinaritra dia zao misy ten'Andriamanitra misy atoko faharoa bishop miteny ozy hoe mivalim-pity atolony dia feny aminy valinasany dia feny entanana dikan'izany zany misy zavatra eny entanan'Andriamanitra pré ho anao vonona ho anao fa ianao fotsiny mila vonona hitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao tonga mivavaka dia tadio fa ilay zavatra tadiavinao tsy hoe vao konokonon'Andriamanitra iny hoe zary fa tena mbola tsy nieritreretiko mity zavatra ity fa ozy hoe valim-pity omeny dia feny aminy eny anoloany miandry ianao fotsiny sisa ny tena marina ianao sisa ny endrasana hakan'ilay izy ary fomba angalanao azy dia mila tonga ianao mivavaka mitady an'Andriamanitra indrindra miseho anatrehan'Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana antsoina hoe PASKA izao ka aza donona fotoana antsika RITZ sy RITZ Andriamanitra hiavaka amin'ny fotoam-bavaka ty alahady ity tsy ohatry ny alahady rehetra io bishop fa tena hiavaka ary raha etsy amin'ny RITZ sy RITZ Andriamanitra anao tongava efa hitanao io angambany ny fotoana fanamafisana fotoana izay efa nitenenay ary raha etsy TANJOMBATO ianao TANJOMBATO dia eo amin'ny fahitalavitra eo koa ny fahafanao mahita ny fotoana rehetra fidirana rehetra izany raha toa mety misy fanampifanazavana izay tianao hifandraisana aminay aza miafafa tsy hoe izay ao anatin'ireo laharan-tarobia izay ahafana mifandray aminao na amin'ny adresse mail na Facebook izany iny ary fa dia manao velomanao izay mivady samy mitomba fahasoavana manantena hitanao izay amin'ny PASKA ho avy izao veloma tompoko